Lafa mavao afa tanteraka dia tsy mbola nahinona resaka kolikoly tao anatin'ny 3 volana nametrahana azy tao iosy ny bataillon interarmé ho ny ministra Piani Faritry Iorombe nepatraiky Rakoto Mamonjy maminao Viverniainty amin'ny fitandrona ny filaminana ny bataillon interarmé ka rariny raha amporosian'izy ireo ny ministry ny postra ny saraka izany ny fanomezana nomeny ireo mpitandro ny filaminana ao anatin'ny bia ankoatra ny fanomezana izay nomeny ny poniny iosy azy ireo. Mirary soa anareo rehetra zay eto tariny colonel satria efa hita sahady ny vokatry ny fipetrahan'zareo eto ary tiako ny amarinina fa raha ny mpitondra rehetra eto anivon'ny firenena no miasa toy ny ataon'ity bataillon interarme ity zany hoe ao anatiny madio tanteraka madio tanana moa no itenenana azy tsy nahenona resaka corruption zany mihitsy ny asa zay ataony zareo reto rehefa lasa manenjika dahalo zareo reo koa zay no iarabana ary iararitso am'izao taona 2018 zao azo ny sosiny tsara mba tsy ho lavo